Mikasa idina eny amin'ny kianja tena folo ireo mpanao fihetsiketsehana rehefa tonga teo Ambohijatovo efa nomeny mitandro filaminana lalana hiditra teny Ambohijatovo mantsy izy ireo ataoriny fifampiresahana teny Anosy tamin'ny efatrora latsaka folo no nipoka ny bomba mandany ranomaso teny Ambohijatovo androany raha ny vaovao nampitany mamitiny Andriaman'olona fetra Andriamananjara omegarana efizaona sy mpanao gazetitsika teny an-toerana androany. Tamin'ny telo ora latsaka folo ny gadona teny Anosy ny andiana mpanao fihetsiketsehana voalohany avy ao Anosy be izy ireo no nikasa hihazo an'Ambohijatovo. Efa nipetraka teo mandina ny hopitala Giera nefa ny sakana voalohany napetraky ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fifampiresahana voalohany teo amin'ny rototo nanapahana fa miandro ny solitenan'ny pony Mertsiatosika sy ny solitenan'ny mpianatra Vodivorona vao hisy ny fifampiresahana manaraka. Efa rakitra mpitandro ny filaminana ary fitaovana teo Anosy nandritra izany. Rehefa tonga ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny lalam-pirenena voalohany dia nisy indray ny fifampiresahana manaraka. Tetsekilany nanomboka tonga ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana avy any Anosy sy Analakely ary Ambohijatovo. Nanomboka ny tangorona izy ireo ka nanao hira fitsenana ireo namany hafa. Taorian'ny fifampiresahana navela malalaka hihazo an'Ambohijatovo izy ireo. Mbola nisy ny fandamina mitandro ny filaminana hatreny amin'ny rond-point Mahamasina. Ny tandro zotra ny hazo an'Ambohijatovo avy hatrany ireo mpanao hetsika. Tafiditra teo Ambohijatovo izy ireo ary efa tsy nisy mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Nindina ihany koa ireo mpanao hetsika avy any Antananandro ka nihazo an'Ambohijatovo. Nanapa-kevitra nidina eny amin'ny kianja ny 13 nefa ireo mpanao fihetsiketsehana rehefa tonga teo Ambohijatovo. Nanaparitaka azy ireo avy hatrany ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsy an-dranomaso. Nitohy hatrany ny fanaparitany ireo mpanao hetsika teny Ambohijatovo tamin'ny alalan'ny fanapohana bomba mandatsy an-dranomaso.